Finaritra mifankahita amintsika rehetra indray atao anatin'ity fampitana mivantana ity ho anareo ihany koa izay manaraka on différé izany dia tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fiadanany miainga foana amin'ny herin'ny filazantsara sy miainga amin'ny plénitude an'Andriamanitra Jitoa. Raha mandinika isika dia eo amin'ny vanim-potoana iainantsika amin'izao vaninandro faran'izao dia manjaka be mihitsy ny resaka ohatra hoe fanolanana, ny resaka ohatra koa hoe fisolokiana, ny resaka hoe afetsifetsena, ny resaka hoe violence, ny resaka hoe sexisme, ny resaka hoe idéologie isan-karazany sy ny sisa be da be eny tompoko efa voasoratra izany. Fa ny anton'ireny zavatra ireny dia tsy inona akory fa noho ny personnalité ny olona anankiray manosika azy hanatanteraka an'ilay hetsika izay faritana hoe lasa fiainan'ilay olona. Averiko tsara hoe ny anton'ireny zavatra ireny dia noho ny olona anankiray lasa personnalité an'ilay manolana, lasa personnalité an'ilay fetsifetsy, lasa personnalité any développé ao anatiny izay toetra izay ary lasa natiorany. Izay no anton'ireny zavatra ireny. Izany hoe voavolavola ilay olona. Eny tompoko, miainga amin'izay ny loha-hevitrintsika anio dia tsy inona izany fa ny développement personnel. Misy ihany ny namana nanao conférence mikasika an'izay io dia samy nandeha tamin'ny tsy ny tao avy na ny andany na ny ankilany ary zareo mpandala ny développement personnel ary zareo mpikirakira ny vondrona isiny haitsika rehetra izany. Fa anio isika dia hijery detay tsotsotra ny momba ny tontolon'ny développement personnel, mirazotra amin'ny ara-pivavahana. Izay no diniantsika anio hitondrantsika fanazavana miainga amin'ny herin'ny filazantsara anio. Ary tokony ho mailo isika satria misy danger be ao anatin'ity resaka développement personnel ity. Vavaka isika. Misaotranao zay ry tompo ray masina Jitoa, misaotranao noho ny amin'ny fitiavanao lehibe, misaotra ihany koa noho ny amin'ny tombonandro izay menao satria izay dia ilay fitiavana ao aminao, plénitude anao. Andriamanitra dia fitiavana. Izay fitiavanao izay no mbola antom-pisinay anio, antom-pampitanay ny sitraponao atao anatin'ny itony tambazotra itony na ihany koa mety miendrika témoignage izany, miainga foana amin'ny herin'ny filazantsara izay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mitera sy mankalaza anao ny amin'izany fiasanao zany Andriamanitra Jitoa. Mangataka ny fahatsaranao, ny autorité anao, ny fiasanao, hitoetra betsaka atao anatin'ny fizarana, hiasa any am-ponay tsiraray avy, hanokatra ny tontolo mpandraisanay rehetra ahafahanay mahatsapa ny herin'ny filazantsara. Nizaniza izay mangetaheta satria tsy efa ny fiazahanay izany fa tsy maintsy foana miainga raitsotoa amin'ny herin'ny filazantsara ary miainga amin'ny fanokafanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay natolotra ao maimaim-poana ho anay salut teo amin'ny hazo fijaliana. Ny haja sy ny dera sy ny voninahitra dia anao irery ihany raitsotoa hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tombo-kasehan'izany vavaka izany. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mamerina manona ny fiadanana amintsika rehetra. Izay tafiditra. Oui. Ny sujet antsika anio araky ny zavatra noresahako sy nampitaiko teo ampampidirana teo dia momba ny développement personnel. Raha ho faritako ity hoe développement personnel ity, raha ho faritantsika izy ity dia hoe valorisation, izany hoe manome lanja. Dia ao anatin'izay valorisation izay dia misy ny fikatsahana. Ary ao anatin'izay définition hoe fikatsahana izay dia amelorena, hatsaraina
veriko tsara, amelorena hatsaraina ny tontolon'ny fandinihana, ny fijerena, ny réflexion ny ao amin'ny tontolon'ny âme, tontolon'ny saina. Domaine ny saina zany no ivony resakitsika eto raha vao miresaka ny resaka développement personnel isika. De ao amin'ny saina misy ny antsoina hoe conscience, misy ny subconscience, ary misy ny inconscience. Zavaiko vetivety zay. Ny conscience de ohatrany hoe za miresaka izao de tsapanao amin'ny fahatsapahana fiainona amin'ny alalan'ny 5 sens mahatsapa zany ny vatana. 5 sens de ny maso, ny orona, ny vava, ny sexe, ny tanana, misy anankidimy izy. Tapeo amin'ny Google de hitanao zany par définition ihany koa ny amin'ny Larousse dia avoakan'ny dictionnaire izay. Zay ny conscience zay amin'ny tontolo pahitana, fahatsapahana du premier sens izany. Ny subconscient indray dia fahatsapahana fa tsy amin'ny alalan'ny 5 sens. Fa any amin'ny alalan'ny tontolon'ny amma ihany ny resaka eto saina ihany. Fa any amin'ny tontolon'ny ivelan'ny 5 sens. Ivelan'le fahatsapahantsika du premier sens. Ivelan'lay tanantsika mahatsapa, lay masontsika mahita, lay orontsika manimbolo, lay vavantsika manandrana. De mekohatra nareo amin'izay resaka subconscient zay de any amin'ny torimaso, ny resaka nofy. Ary rehefa miakatra kokoa ny fahatsapahana amin'izay de misy ny antsoina hoe rêve lucide. Zany hoe manofy ianao fa tena hoe mahatsapa mihitsy hoe miaina ao anatin'ilay nofy. Ny Baiboly misy an'izany be da be ny mpanompon'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra toy Elohim tao anatin'izay nofy izay, izay tondroiny zao tontolo zao hoe rêve lucide. Zay ny resaka subconscient zay. Ny inconscient indray ao amin'ny saina ihany misy an'ireo singa anankitelo reo. Ny resaka inconscientement indray partie ao anatin'ny cerveau ao de misy fotoana isika io le antsointsika hoe veritadipotra. Mandeha ohatra any Talatamaty, ny saiko tsy ao mihitsy direction ako Talatamaty, nefa ny contraire an'izay ny alehako, lasa makany Ambodiny Sotry eo amin'ny ara-malagasy misy io de efa tonga any Andota-penaka vo hoy hoe ohatray ka izatika tokony ho any Talatamaty. Be da be nefa tratran'izany very ny ambrozy ny fitenenana malagasy. Izay la inconscience indray no mitravay amin'izay. Alléluia. De ao anatin'izany rehetrarehetra izany ao anatin'izany zavatra resantsika izany, ao anatin'ny domaine ny saina, izay zavatra telo ny resantsika izay ao ny développement personnel, ao ry zareo milaza azy ho coach, pikirakira ny développement personnel, ao ny mpandrindra, lay déséquilibre ao izany no amboarina zareo milaza azy ho coach, ho mpandrindra, ho mpandanina, averiny amin'ny laoniny ho izy ireo stabilité. De izay le hoe développement personnel. Toy izantsika ihany ny ohatra eo amin'izay fanamafisantsika ny domaine ny resaka développement personnel izay, dia hoy ny sasany tsy mety ve ny fitantanana ara-bola ao aminao, tsy ampy ve ny fidiram-bolanao, izahay dia coach afaka manoro anao ny amin'ny fomba fitantananao ny volanao sy ny ho fahombiazanao amin'izay resaka ara-bola izay. Oro anefa olona mitovy daholo zao ihany samy manana ati-doha no arian'Andriamanitra ary samy mitovy ny ADN sy ny gène, dans le sens hoe samy manana conscience, subconscience ary inconscience izao ihany. De izy no mijoro hoe je suis coach, afaka miassiste aminao amin'ny resaka lacune sy ny déficit sy ny ohatran'izany amin'ny lafiny ara-bola ho anao. Zay fotsiny ihany dia efa ampiandinianao hoe pourquoi olombelona de même race humaine izao ihany
dia misy olona afaka manonona ny tenany hoe izaho mahavita mandrindra ny araboranao amin'ny alalan'ny définition sy ny domaine hoe za de coach na développement personnel. Ny zavatra tsara fatatsika dia ao amin'ny resaka saina ny tontolon'ny âme raha lasa ranabavy dia ao no tena champ de bataille an'ny démonie. Averiko tsara. Ao amin'ny tontolon'ny saina sy ny âme atsika, ny saina ny âme mitovy ihany ireo ao ny tena champ de bataille an'ny devoly. Rehefa maka fanahy ny démonie, alléluia, la hoe maka fanahy amin'ny teny gasy izy hoe maka fanahy, fa amin'ny teny dika teny izy teny vahiny dia misaraka tsara ny hoe âme sy ny esprit, dia ilay saitsika io no alainy fanahy. Ohatra hoe exemple concret no entiko, ohatra hoe misy tovovavy anankiray ho anay lehilahy zany, dia rehefa ka fanahy izy misy objectif tiany ho azo, ohatra hoe te azo toerana ambonimbony izy ao amin'ny toeram-piasana. Exemple concret ho any hoentsika, miala tsiny raha ohatra misy susceptible amin'izany zavatra resantsika izany, vice versa ihany koa zay amin'ny resaka mamasosy. Dia manao metimety izy manao mini-jupe izy ampisehoany daholy ny ato amin'ny tenany, ahafahany maka fanahy tontolon'ny saina, misarika ny attention any directeur na ilay responsable misahana ny amin'ny recrutement. Ary ao anatin'izay hoe maka fanahy zay dia ataony étude tsara ho inona ny faiblesse-n'ity olona ity. Misy problème amin'ny resaka pulsion ve, ny tempo fitiavana, taitaitra, maimay, dia miainga amin'izay étude an'izay ilay tovavy na ilay tovolahy dia manamboatra ny vatana izy, manamboatra ny bikany izy, misafidy ny parfum tsara izy, manao être hoe olona tena hoe séducteur na séductrice izy, dia manao pas izy, dia iny no avanceny ny CV rehetra, ny tontolon'ny expérience rehetra, ny tontolo misahana ny asa rehetra du deuxième degré, fa lay ato point fort eny aminy no entiny miséduire, mambabo, mandavo an'ilay olona. Dia ohatran'izay mihitsy koa ny cas ny développement personnel. Alléluia. Tsara ny tompo. Hoy aho teo hoe any amin'ny tontolon'ny âme psychique any no tena miasa ity resaka définition an'ny développement personnel ity. Ilay singa telo no resantsika teo, conscience, ny subconscient, ny inconscience. Ao zany lay olona no manao étude, ao izy no mandalina. Zao anefa ny zavatra ataotsika rehetra, ny fiainatsika andavanandro en tant que hoe isika ety amin'ity tany ity, dia tsindriko tsara fa développement personnel avokoa. Izay no maha olona atsika, izay no maharasy adamika atsika. Satria nahoana? Tao amin'ny sahany edena Andriamanitra no manoro any Adama sy Eva, nisy fotoantsika ny resaka ny antsoina hoe corps théophanique. Ary izy io dia nivelomin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitiavana, dia izay ilay hoe izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, tsy izao intsony ny velona hoy Paul fa i Kristy ny velona ato anatiko. Izany hoe misy an'izay lien sy communication amin'Andriamanitra tsy toy Yahweh Elohim izay. Dia izay message izay no voaray
fa tao amin'ny sahany edeny io a tena hoe reny Adama sy Eva mihitsy ny feo an'Andriamanitra miteny aminy hoe ny azo rehetra eo voan'ny sa dia tsy azonao hinanana. Ny azo rehetra ao amin'ny sa dia azonao hinanana, fa misy ny hazo nandranan'Andriamanitra tsotoa iao Elohim any Adama sy Eva, dia tsy inona izany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Satana izany. Dia rehefa nakafana Satana dia azo-panahy Adama sy Eva. Dia rehefa azo-panahy Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra amin'izay lien izay isika olombelona. Dia rehefa tafasaraka tamin'izay lien famoronana endrik'Andriamanitra, andeha isika morona olona tahaka ny endritsika, dia le endrik'Andriamanitra ilay firesahana ao anatin'ny divinité, ao anatin'ny domaine céleste, ao anatin'ny plénitude ny fitiavan'Andriamanitra, ao anatin'ny corps théophanique. Dia lasa lien satanika isika, ary zay na tonga Jesosy Kristy ny teny tamin'ny fariseo hoe ianareo dia taranaky ny devoly rainareo, satria nisy an'izay fiombonana tamin'ny démonie izay tonga tamin'ny tenantsika ny péché. Dia rehefa tafasaraka tamintsika Andriamanitra tsotoa dia hoy ny soratra masina mazava tsara hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. A partir an'izay hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao zay dia ny saitsika, ny réflexion atsika se basé kokoa amin'izay indray zany no direction sy ny sens d'orientation atsika amin'ny fanatanterahantsika ny étape de vie atsika amin'ny fiainatsika andavanandro, fa tsy ilay hoe izay tariny fanan'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra, tsy ilay Andriamanitra miteny hoe tandremo tsy azonareo hinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny hazo rehetra eo ampovoan'ny sa dia azonareo hinanana avokoa, manjaka amin'ny biby rehetra, fitondran'Andriamanitra daholo, zany hoe niainga tamin'ny fitondran'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra fony mbola tsy nanota isika, fa rehefa nanota isika dia lasa misy an'ilay sémence démonie menarana fetsy noho ny biby dia rehetra, dia io afetsena io no maka toerana ao amin'ny tontolon'ny conscience atsika, dia mametraka ny différenciation eo amin'ny olona anankiray, dia izay le mitondra makany amin'ny diviser pour régner. Satana ihany mametraka an'izay hoe diviser na mba ahafahan'ny Satana mirene midépouiller atsika, manary atsika, satria ao anatin'ilay esprit an'ny Satana hoe esprit vengeur ihany koa zay, noho ilay Satana hoe déçu izy tao an-danitra teo amin'ny toerana nomen'Andriamanitra tsotoa azy, ara-panahy zany zavatra resantsika izay, dia manana an'izay esprit ivenger an'Andriamanitra izay foana izy, esprit vengeur, ambara-patonga ny fotoana izay amatorana azy. D'ailleurs efa voasazy izy, satria teo amin'ny toerana tao an-danitra izy nazera teo amin'ny sahany edena, ary mbola niteny Jesosy Kristy hoe izaho dia nahitan'ny Satana latsaka avy any an-danitra, nazera hatrany, miamenjera ihany Satana, mandra-patonga amin'ny antsoina hoe contexte grande tribulation, amin'ny fahatezerana lehibe. Zay grande tribulation indray zay, dia amin'izay fotoana izay Satana miseho ilay lelanota, tsy hisy toy izany intsony ozy ny Baiboly, ary tsy mbola nisy tahaka izany, fahoriana lehibe, fa mialohan'izay ilay enlèvement janak'Andriamanitra, mampita message ihany koa zany, enlever fanjavonana, mialohan'ny contexte grande tribulation. Zao ihany antsika zao no antsoina hoe tribulation, fa mbola ho avy ny grande tribulation, ary tsy misy maharefy an'izany fahoriana izany, tsy nisy toy izany intsony, ary tsy hisy toy izany intsony, ary tsy mbola nisy toy izany. Amen. Développement personnel ny sujet atsika. Mialatsiny amin'izay fonoteny zay, fa tsara ampitaina ao anatin'ny fampitana ihany koa zany efa voalaza antsika nisy fotoantsika efa nanambara an'izany mahatsara antsika ny teny miverimberina. Dia eto amin'ity resaka tontolon'ny développement personnel ity, izay ao amin'ny tontolon'ny psychique, ao amin'ny tontolon'ny saina, ny fisainana sy ny fieritreretana, champ de bataille an'ny devoly, raha faritako tsotsotra izany, dia eto isika dia miresaka ny amin'ny hoe ny développement personnel izany dia asan'ny devoly ihany izy ity, fa tsy ilay devoly se manifester, ohatra hoe olona possédé, esprit mihitsy no mipetraka ao amin'ilay olona, esprit fitsangajangana, esprit fanolanana, esprit violent, esprit
sy ny sisa rehetrarehetra fa ilay sain'ilay olona indray no lalaovo ny démonie ary abotso ny démonie gonflé ny démonie surdimensionné ao amin'ilay olona développé ao amin'ny tenan'ilay olona dia lasa karakteran'ilay olona dia izay ilay fampidirana nampidirako teo hoe lasa violent ilay olona lasa mpanolana ilay olona lasa politisianina mpametsifetsy be ilay olona mpamboaka volamena mpamoaka vola-malety mpanisika volamena any amin'ny fitombenana mpangalatra tova sy ny sisa rehetra satria développé be ao amin'ilay olona lay esprit politicien amin'ny hafetseny noho ilay travail développement personnel aki sy tanteraka lasa natiora fiainan'ilay olona amen dia teo anteny hoe ny fiainantsika rehetra dia développement personnel oui ary zay no nahatonga an'Andriamanitra tsy toy ny teny hoe aza mihevitra mihoatra izay tokony heverina fa mihevera araka ny atoniny ary eo amin'Andriamanitra ihany izay justesse izay satria du moment hoe développé surdimensionné ao amin'ny tenany olona anankiray ny domaine fisainana sy fieritreretana amin'ny plan psychique domaine resahantsika eto hoe développement personnel dia mitondra n'ilay olona hanota averiko farany hoe mitondra n'ilay olona any amin'ny ota izay rehetra manota no andevonota satria développé ao aminy ilay tontolon'ny psychikany amin'ny mahampanolana azy ainsi de suite dia miasa ao anatin'ny singa telony resahantsika ao anatin'ny cerveau ny subconscient ny inconscient ary ny conscience ny démonie amin'ny alalan'ny idéologie isan-karazany amin'izay hoe je suis coach ihany iza dia mpanasitrana iza dia mpaminany ho avy ihany mantsitsika iza dia mpitoroteny iza dia ceci cela alléluia ny zavatra tsara fantatsika ry havana dia be da be ny olona no développement personnel no itorian'ny filazantsara ho avy ihany atsika rehefa avy eo développement personnel ny culte ao am-piangonana développement personnel ny profesiana développement personnel ny toroteny ohatran'ny hoe za zany mitoroteny ohatran'izao fa amin'ny alalan'ny développement personnel fianarana ny développeko tato anatiko no hoe ahoana no afahako mitoroteny ohatra hoe théologie mialatsiny amin'izay teny zay be da be ny olona ny théologiana za tsy miteny hoe ratsy zany développement personnel dans le sens positif satria misy miabo sy miba izy io fa izany rehetrarehetra zany tsy mitondra any amin'ny salut que ce soit miabo na miiba ho azo avaikeo zay rehefa avy eo mety hogakana aminareo amin'izany zavatra zaraiko zany satria lay olona fotsiny no mapiditra ny tena ny hianatra par cœur ary andalina ny verset biblique izy andalina ny resaka traduction izy andalina ny apocryphe izy mandalina ny Torah izy hatrany amin'ny apocalypse sy ny sisa rehetra dia miainga amin'izay dia mianatra ihany koa izy ohatrany hoe mianatra kabary fitoriteny mianatra kabary fandesen-dahatra mianatra oabolana mianatra sy ny sisa rehetra dia miainga amin'izay izy mitoroteny fa tsy ao Jesosy Kristy izay domaine izay dia théologiana ao anatin'ny domaine développement spirituel misy ny za tsy miteny hoe ratso zany fa misy ihany koa ny mahazo antso Andriamanitra nefa tokony miantso foana appel ny olona anankiray itorotena na hiasa ao an'Andriamanitra dia tsy maintsy misy antso voarayana ohatra hoe ianao ve hiasany amin'ny domaine ataonao daholo ny effort rehetrarehetra ataonao daholo ny fianarana ataonao daholo ny étape rehetrarehetra fa raha tsy misy ny concours antso raha tsy misy ny appel hoe izay rehetra te hisitraka hiasa atao amin'ny domaine zay lay appel zay lay antso dia eo ianao vao mamaly an'ilay antso dia hita n'Andriamanitra amin'izay hoe hita ny mpitsara amin'izay hoe mifanaraka amin'ny poste tsara ve mifanaraka amin'ny zavatra takian'ilay domaine tsara ve ny expérience anao ny domaine psychique anao ny
mari-pahaizanao ny fitondrantenanao sy ny sisa rehetra, mbola tsy miresaka corruption zany fa miresaka cas général. De ohatran'izay ihany koa ny référence ao amin'Andriamanitra. Misy mianatra, misy mivoaka bac plus zao misy théologiana mihitsy fa tsy ao lay appel de mitory teny izy amin'ny resaka développement personnel, mandresy lahatra izy selon an'ilay zavatra ny anarany sy aky fa tsy ao lay ozitr'Andriamanitra. Misy poids be zany zavatra resantsika izany. Alléluia. Développement personnel daholo ny zavatra ataontsika rehetra. Tsy ratsy ny développement personnel. Ny ankizy zao mandeha mianatra, développement personnel. Maninona ny développement personnel ny fianarana? Ao amin'ny tontolon'ny saina, mianatra izy. Il apprend le formule, il apprend le mathématique, il apprend langue, mianatra spécialiste isan-karazany izy. Dia rehefa mahazo diplôme izy, rehefa mahavita fianarana izy, dia lasa professeur, lasa psychologue, lasa historien, lasa mathématicien, lasa de iny no entiny miasa eo amin'ny fiarahamonina. Hatreo dia mipetraka ilay hoe mihevitra araka ny antoniny. Satria meo anay io ny anina sahaza ao anay, de par rapport amin'ny ilay vavaka nampianaron'ny tompo teo izay pasazy io, meo anay io ny anina sahaza ao anay, permissive n'Andriamanitra tsotoa amintsika zany. De a partir an'iny dia miasa aho arak'ilay mari-pahaizana noratoviko. De ilay mari-pahaizana iny no développeko, ataoko expérience, ataoko pratique ao amin'ny toeram-piasako ho fampiodoinana ny économie. Hatreo dia mihevitra araka ny antoniny avy ny olona tsiraray. Hiditra amin'izay tsika amin'ny développement personnel. Fa misy ny olona ray, roa, telo, efatra élite amin'izay. De rehefa élite izy de surdimensionné ao anatin'ny tena ny resaka ohatra hoe ka psychologue. De surdimensionné ao anatin'ny saina, ny tontolon'ny psychologie, ny tontolon'ny fandaminana ny toe-tsain'ny hafa, or nefa ny ankamaroany ny toe-tsainy tsy voalamina. Dia ny zavatra rehetra ny anarany tany amin'ny haino amanjery, tany amin'ny université, momba ny resaka sociologie, tontolon'ny psychologie, de rehefa nianatra izy de mivoaka avao izy feno bagage ny ao anatin'ny lohany, ao anatin'ny conscience, ny subconscience, ny inconscience, dia lasa maître na psychologie izy, lasa professeur izy, lasa mpitsabo izy, gonflé izy eo zany, lasa surdimensionné zany la izy eo. Tsy ohatran'ny olona rehetra tsony izy, tsy ohatrana sy anao intsony izy, manana fahalalana antoniny amin'ny resaka philosophie, resaka psychologie, resaka histoire na resaka mathématika, izay rehetra ohatra afaka alahatrintsika amin'izay. Fa mihoatra ny antoniny izy dia hoy isika teo hoe champ de bataille ny démonie, de misaisiran'izay ny démonie, de miara-miasa aminy dia à la fin ilay vokatra mety ho tsara, mandamina fiarahamonina sy ny sisa rehetra, mety ho ratsy ihany koa arak'ilay tiany démonie asana ao anatin'ilay. Tsy tian'olona mihitsy mantsika miresaka ny hoe nanareo asan'ny démonie daholo zay tsy mifanaraka amin'ny baiboly. Oui, tompoko, de tsika à la base baiboly foana. Tsy misy Kristy sy Beliala miara-miasa izany, na Kristy na Beliala. Rehefa tsy d'accord amin'izany dia aza miresaka aminay. Ary zay rehefa mizara dia izany ny zavatra zarainay. Ohatranareo milaza azo développement personnel, mizara ny domaine amin'ny domaine trandrahanareo sy voizinareo, de ohatran'izay ihany koa ny anay baiboly. Tsy maninona zay andraisan'ny tsiraray an'izay zavatra azavaintsika zay, fa ny antsika dia apetrakintsika ny fahamarinana araka ny baiboly. De teo tsika le hoe exemple hoe psychologue, mathématicien sy ny sisa rehetra gonflé ao amin'ny sainy, surdimensionné ao amin'ny fieritreretana, zany hoe lehibe noho izy, développé, lasa personnalité, zay nge le développement personnel, développé nao amin'ilay olona lay izy,
dia iny zany mitondra assurance ho anazy, iny no mitondra fitoni-tsaina sy fitoniam-po ho azy, positive be ao aminazy iny. Développement personnel dia maître sage izy na guerrier izy na héros izy na mpanoratra izy na mpikabary izy na sy ny sisa rehetra izy araka ny toetra conflit caractère no ilay développement personnel mipetraka tsara sy mahazo toerana ao anatiny. Zay le izy. Alleluia. Amaky soratra masina ary sika. Jaona 7:7 efa haitsika rehetra izy ty. Jaona 7:7. Izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miaina. Amen. Développement personnel. Raha mivakitsika le Jaona. Izy tsy maintsy mitombo, izy ilay tsy maintsy mitombo. Jesosy Kristy ilay tsy maintsy mitombo. Ary Paoly dia tena nanao témoignage an'izy io mihitsy hoe tsy izao intsony ny velona ozy Paoly fa i Kristy no velona ato anatiko. Fakitsika anie zay Galatiana 2:20. Galatiana 2:20. Vaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony ny velona fa i Kristy no velona ato anatiko, fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ty aka nanolotra ny tenany amonjy aho. Amen. Dia par rapport amin'ilay zavatra nazavaintsika teo hoe inona ilay développement personnel? Ilay développement personnel dia ny personnalitéako ny développeko, ampitomboako ilay caractère maha olona ahy no rantoviko. Na ihany koa hoe misy milaza azo coach manamboatra ny saiko, ny fikorontanana ny conscience-ako sy ny subconscience-ako sy ny inconscience-ako. Dia misy coach na misy gourou na misy olona milaza hazo ho développer plus que moi, mitondra solution na mitondra apport, milaza azy handamina ny saiko, ohatrany hoe psychologue, philosophe, inona koa docteur, historien sy ny sisa rehetra, mpampianatra, professeur, savant, etc. Dia mitondra ny formule an'izy, mandamina ny saiko. Izy anefa tsy maintsy mitombo ozy ny Baiboly. Jesosy Kristy tsy maintsy mitombo. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy mitombo. Ny vokatry ny fanahy tsy maintsy mitombo. Ny ministèran'Andriamanitra tokony hipetraka ato anatiko. Saino ny zavatra any ambony. Or anefa lay coach développement personnel sy ireo goroa isan-karazany milaza azy ho développeur sy ny sisa rehetra mpikirakira ny développement personnel ny tontolon'ny amy mampandamina ny psychique. Veriko tsara ao fa za tsy miteny hoe ratsy développement personnel, ary ny zavatra ataontsika rehetra en tant que humain raha mbola tsy tarihin'ny fanan'Andriamanitra itsika izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa du moment isika hoe tarihin'ny fanan'Andriamanitra dia tsy lay coach. Misy nuance be zany zavatra resantsika izany. Tsy lay coach na développement personnel intsony no manoro hevitra atsika, fa lay fanan'Andriamanitra no mitarika atsika. Alléluia. Dia teo isika namaky an'ilay Galatiana 2:20 hoe tsy izao intsony ny velona fa i Kristy ny velona ato anatiko. Zany hoe tsy tarihin'ny fanan'Andriamanitra intsony tsika fa i Kristy mihitsy indray no ato anatintsika. Portion Esprit Saint tenin'Andriamanitra misy poids daholo zany zavatra resantsika izany. Première étape hoe ny saitsika no mitondra atsika. Développement personnel, misy coach à gauche à droite, misy docteur, misy savant, misy professeur, misy sy ny sisa rehetrarehetra, médium sy izay milaza hazo, mpilalahody, mpimasy sy ny sisa rehetra. Reny manoro hevitra anao satria anao mbola tsy tarihiny fanan'Andriamanitra. Première étape amin'ilay hoe zay tarihiny, zay le hoe zanak'Andriamanitra, zay tarihiny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, ary hafa koa ilay dimension hoe Kristy mihitsy ny velona ato anaty koa i Paul témoignage. Galatiana 2:20. Galates 2:20. Misy nuance daholo an'izany zavatra resantsika izany, ary misy étape miavaka tsara mihitsy. Izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miaina.
dia eo ilay pieziny satana, gonfleny satana, ataony satana surdimensionné ao amin'ny vatan'ny olona anankiray, izay fahalalana tontolon'ny domaine psychique ao amin'ity définition resahantsika hoe développement personnel ity. Ary anefa naraka nambarantsika teo hoe satana dia ao amin'ny saina izy ny tena miasa, tsy manana accès izy tsy mahavaky ny ao amin'ny saintsika izy. Raha misy olona miteny anao an'izany dia mpandainga izy. Andriamanitra tsy toy ihany no mahavaky ny any anatin'ny saintsika. Sao Jehovah-Andriamanitra reo dia mpandinika ny voson'ny fo, mamaly antsika rehetra izy araka ny asantsika. Tsy raha fa satana tsy mahay mandinika, tsy manana accès amin'ny saintsika izy. Averiko tsara zay. Raha misy olona miteny anao an'izany dia olona manindry tsotro zao izy, olona te haka intérêt aminao izy, olona te sy ny sisa be da be hitsetritra, hisitraka anao izy, hoe voavaky ny ao an-tsainao. Resaka be fotsiny zany, be da be mitondra fivavahana, milaza sy mampiseho toetra fa hoe voavakiny ny ao anatin'ny sainao. Tsy misy olona manana accès ny amin'ny sain'ny olona izany. Ainsi de suite, sika ihany koa dia tsy mahalala ny am-pon'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny faminaniana sy amin'ny alalan'ny vision n'Andriamanitra n'izay zavatra ao am-pon'Andriamanitra. Izy tena ihany no mahafantatra an'izany. Dia izany zavatra rehetrarehetra zany lolovin'ireo mpikirakira ny développement personnel daholo. Satria du moment izy hoe manao analyse an'ilay fikorontanana conscience, subconscience, inconscient amin'ny olombelona anankiray, dia manao étalage izy point fort ny miba, ny miabo sy ny sisa rehetra, dia miaraka amin'izay izy miapporter izay lazainy fa solution araky ny efa farany hitan-tsaina développement personnel mahazo toerana ao anatiny, gonflé surdimensionné farany hitan-tsaina. Izay tsy avy amin'Andriamanitra fa ny tena no nanao travail an'izay. Izay le hoe ny tena nanao travail an'izay resaka développement personnel zay, dia efa mifranchir an'le hoe aza mihevitra mihoatra an'izay tokony heverina fa mihevera araka ny atoniny. Mitovy amin'ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe meo anay ino ny hanina sa aza ao anay. Ireo mitady arena be da be rehetrarehetra ireo nge hoe tsika kristianina fa tsy problème zany kristianina manan-karena izany. Be da be nge ny olona anenina ao tsy fampitahorana zany fa par rapport amin'ny vérité biblique. Meo anay iny ozy ny baiboly ny hanina sa aza ao anay. Jerevo ny voromanidina, jerevo ny ahatra any atokotany, tsy mamafina mijinja ireny fa ny voninkazo mitafy lavitra ozy Solomona mpanjaka no isika. Maika vaeva isika zay ambaran'ny baiboly hoe afaka ho etra zanak'Andriamanitra, afaka ho ateraka indray, isika izay antsoina hideran'Andriamanitra. Tsy mihoatra ny biby, tsy mihoatra ny ahatra va. Kanefa izay finoana izay croyance izay, izay la foi izay espérance izay dia anéanti ao amin'ny olona anankiray fa izy no miazakazaka any amin'ny resaka business, any amin'ny resaka marketing, any amin'ny resaka fitadiavam-bola, mamono ny tenany mihitsy, mampiasa ny sainy. Développement personnel gonflé surdimensionné, mitohy daholo zany zavatra resahantsika izany. Dia efa misy culte mamoana izay. Zay rehefa any amin'ny arenao izy bokon'ny abolana no itoeran'ny fonao any amin'ny arenao any amin'ny harenao no itoeran'ny fonao. Mialatsiny any amin'izay misy ny arenao any koa no itoeran'ny fonao. Mazava be ilay mpanan-karena nifanena tamin'i Jesosy Kristy hoe efa voatandriko daholo ny Torah, voatandriko ny hoe tiavan'i Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, ny fanahinao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Voatandriny daholo zany. Fa ahoana ny ataoko mba ahitako fiainana vy, salut, dia amidio ozy Jesosy Kristy ny fanananao rehetra, amidio ny développement personnel anao. Ilay farany hitan-tsaina tao aminao zany, ilay sacrifice nataonao, ny sainao ny asa be ary développer ny farany hitan-tsaina tao aminao dia lasa nahangona arena ianao. Amidio zany ozy Jesosy Kristy. Ary zay dia manome image an Jesosy Kristy. Ara-panany zavatra resahako anao, manome image an Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Namidiny ihany koa sous prétexte ny fananany ilay arena tao an-danitra tao. Rançon nanombohana ny fahotako sy ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana. Namidiny mahazanak'Andriamanitra azy. Namidiny ilay vatana celestialy
fa natao ambany kely noho ny anjely izy. Namidiny mahazanak'Andriamanitra azy fa nanaiky izy ho brigand, nanaiky izy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, nanaiky izy ho rorana, nanaiky izy ho pana, nanaiky izy ho alan'ny olona rehetra, nanaiky izy ny zavatra rehetra tokony ho natao tamiko sy ianao fahafatesana ny tambany ota. De izay koa ilay hoe amidio ny fanananao rehetra, amidio ny arenao. Zaho de miteny fa nareo rehetra zany pastora manana 4x4 rabe, tsy haiko ohatrinona ny valeur na WWT, za tsy hanonona anarana, manana villa misy piscine, za tsy miteny hoe ratsy zany. Asan'ny apôstôly toko 5, asan'ny apôstôly toko 9. Reny mantsy resaka développement personnel daholo mahatonga ny olona tonga amin'ireny toerana ireny. Ary ny mpianatra ny ray saina ny ombonany avokoa ny fananandrehetra, Ananias sy Safira sy ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana zany. Roborobo ny fiangonana. Andany ianao makany amin'ny 3 frères ohatra de teneno hoe avy ombonana ny fananana rehetra, na makany amin'ny misaron-doha de hoe avy ombonana ny 4x4, andeha hoentiko metsena, ohatra hoe makeny amin'ny petite vitesse na entiko manao vacances. Na teneno i mpamboatra vitana hoe ombonana ny fananana rehetra. Bref, resaka réflexion daholo zany zavatra zaraintsika zany. Développement personnel. Eo ihany sika. Nitenentsika teo hoe développement personnel avokoa ny zavatra rehetra iainantsika. Fa mila mijanona araka ny antonony zay, araka ny herin'ny filazantsara. Ilay antonony anefa dia ny Baiboly no mametraka an'izay. Galatiana toko 5, vokatry ny fanahy. Fahononan-tena. Vokatry ny fanahy dia fahononan-tena. Contrôle de soi. Zany hoe mahony tena zany za amin'ny fianarana ataoko. Mahony tena amin'ny fianjaika sy ny fiakanjo. Satria be da be ireo milaza azy ho influenceur, influenceuse any amin'ny Snapchat, any amin'ny TikTok, any amin'ny Facebook, Twitter. Développement personnel. Dia miconseiller ny zatovo izy, miconseiller ny tanora izy. Ohatra hoe ny voloko somary maherihery, dia misy produit misy ohatrany hoe ataony mialatsiny anonan'ity hoe Edmond ohatra zany dia manana produit isan-karazany izy hatramin'ny fampitomboana fanalebiazana ny tontolon'ny sexe. Mialatsiny amin'izay. Misy an'ireny coach ireny. Développement personnel. Dia au lieu de hoe miconquérir an'ilay vokatry ny fanahy, ny tanora, ny zatovo, za, ianao, fahononan-tena, dia miaino an'ilay coach. Satria teo isika niresaka an'ilay hoe instabilité any amin'ny saina any, déstabilisation, mikorotana ny saiko, mikorotana ny conscience, mikorotana ny inconscience-ako, tsy ao ny subconscience-ako. Misy fotoantsika efa niresaka an'izany. Dia tsy voafehako intsony izay équilibre tokony ho ananany vatako amin'ny réflexion tokony ho ananako ao anatin'ilay hoe mahahony tena par rapport amin'ny zavatra tian'ny filazantsara hitondrana. Ny objectif amin'ny filazantsara dia any amin'ny salut foana, fiainana mandrakizay. Dia ilay coach no misalovana entre ny filazantsara sy ilay olona, ilay zatovo. Dia tsy mahita an'ilay filazantsara intsony ny zatovo, fa ilay coach na développeur, ilay coach na développement personnel, miconseille azy amin'ny hoe manaovy ianao maquillage, manaovy ianao make-up, asivy produit ny volonao dia amin'izay tsotra tsara, na contraire an'izay ihany koa asivy produit dia somary maherihery, dia braonina tsara ianao, mamendrika ianao, frisé sy ny sisa rehetra, dia ainsi de suite, manaova chirurgie esthétique ianao, amboary ny tratranao, nonao, amboary ny fitaovam-pananahanao, miovay ianao lehilahy fa tsy mety aminao ny mahavehivavy anao, na miovay ianao vehivavy fa tsy mety aminao mahalehilahy anao. Hitanareo amin'izany ilay hoe gonflé, surdimensionné, coach na développement personnel. Dia du moment voaova amin'izay ho lehilahy, voaova ho vehivavy ilay olona, contre nature. Alléluia. Dia lasa karakteran'ilay olona, lasa fiainan'ilay olona, lasa maha olona n'ilay olona hoe vehivavy izy, ora nefa lehilahy ny namoronan'Andriamanitra azy.
na lehilahy izy de lasa vehivavy izy, de ny sainy hoe za vehivavy, ny sainy hoe za lehilahy, fa Andriamanitra ny fanahy masina attrister le Saint-Esprit, malahelo ny fanahy masina, satria zay le hoe malahelo ny fanahy masina zay, Andriamanitra tsy mba malahelo zany, fa amin'ny fanehoana, amin'ny fatsapatsika 5 sens atsika no mandray an'izay hoe alahelo izay. Fa nisy fotoana nanazavan'izay dia izay no lasa fiainan'ilay olona noho lay développement personnel, ainsi de suite. Marina zany zavatra resahantsika izany, de izany ry havana no zavatra misy eto amin'ny firenentsika. Ny politisianina anankiray, olona nafinahitra ihany izy taloha, olona mba tsotsotra ihany izy teo amin'ny fiainana, olona honnête ozy ny fitenenana zay rehefa misy ny commentaire sy ny compliment de hoe i député anina olona mafinahitra iny, olona tsotra iny, olona zao iny. Fa rehefa niditra tao amin'ny politika izy de niara-ny aina tamin'ireo politisianina be da be, ohatra hoe docteur na manana doctorat amin'ny resaka politika, mikirakira sy miara-miaina amina politisianina be da be izy, ary tafiditra ao anatin'ny antoko anankiray izy, mety ohatra hoe loko volomboasary na loko manga na kravaty mena na sy ny sisa rehetra, dia miova amin'izay ary lasa politisianina ny toetran'ilay olona, lasa esprit rakova, lasa esprit mamoaka volamena, lasa esprit miaraka amin'ny mpikambana miafina, lasa esprit mpangalatra tova, lasa esprit satria lasa personnalité an'ilay olona, lay fisainana politisianina, domaine politique, iny lasa nandrafitra ny karakteran'ilay olona, lasa personnalitéany hoe politisianina ireny, personnalité publique, ohatran'ilay resaka sarim-bavy sy sarin-dany resahantsika teo. De ny fiainany tsy misy afa-tsy resaka politika, satria efa surdimensionné ao anatiny ilay définition politique, any amin'ny saina daholo zany no miasa, dia isan'andro isan'ora izy miketrika politika foana, mitatatata ao amin'ny miara-manonja, mitatatata ao amin'ny fivaha, mitatatata amin'ny aina aman-jery isan-karazany. Zany ny développement personnel, tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe état de corps amin'ny esprit, olona tsotra ilay olona, fa mihitatra, mizirotra ary misihatra be ao anatiny, de lasa olona ngeza be miaraka amin'ilay personnalité any izy, développement personnel, satria développé ao anatiny izay farany hitatsana izay. Amen, alléluia. Eto ny tena important ry havana, mampalahelo aho fa ny toeram-pivavahana sy ny toeram-piangonana amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, efa natsiditsidiko teo ihany izy ity, dia développement personnel, moralité, coaching, zany hoe coaching izany dia positivena ny fivavahana. Ohatra hoe raha misy zavatra mahazo anahy dia inona ny verset mifandraika amin'izany, de iny verset no alaiko anamboarako ny saiko sy anamboarako ny fieritreretako. Atao mariazy aho ohatra, de inona ny verset mety amin'ny fanambadiako. Fa na ny ony maro aza dia tsy mahafoana ny herin'ny fitiavana. Positivisme izany, ohatran'ny Josy Mahery ireny, be da be ny mpitoroteny resaka positivisme fotsiny. Na le kahany Paoly tao zao ohatra hoe tsy izao intsony ny velona fa i Kristy ny velona atao anatiko, na ohatra ihany koa hoe fahafatesana no azahoako tombony. Zany ny filazantsara iainantsika amin'izao vanim-potoana izao, fa tsy ao Jesosy Kristy, tsy ao lay zava-panahy. Raha miresaka zava-panahy zany tsika de miresaka ohatra reto resantsika ireto, ny fanomezam-pahasoavana, ny ministera, ny talenta, ireo no midevelope ny fiangonana, ireo no midevelope ny saitsika, ireo no manamboatra atsika
ho amin'ny tanjon'andriamanitra tsy to corps de Christ 1 Corinthiens 12 mitondra antsika ho any amin'ny fiangonana malaza tsy misy fiketronana. Ilay fiangonana malaza tsy misy fiketronana dia ilay fiancé ho ampakarina tsy to fofombady vady ho ampakarina satria Andriamanitra dia parfait izy Jesosy Kristy dia parfait dia apakatra olona kily maina ve izy apakatra olona misy tasinota ve izy apakatra olona misy fiketronana ve izy fa tsy maintsy ao tsara la 1 Corinthiens 12 hoe tanana ao am Jesosy Kristy maso am Jesosy Kristy orona ao am Jesosy Kristy vava ao am Jesosy Kristy développer araka ny soratra masina. Zay no objectif fan'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra tsy manana intérêt quoi que ce soit amintsika izy fa fitiavan'Andriamanitra izay. Dia izay fitiavan'Andriamanitra izay no midévelopper atsika ny talenta, ny vokatry ny fanahy, ny fanomezam-pahasoavana anankisivy, ny ministère anankidimy. Ireo no miasa amin'ny fiangonana, ireo no miasa ao anatin'ny fivoriam-bavaka. Ohatra hoe fitenenana amin'ny teny tsy fantatra dia misy mpandika teny midévelopper ny fiangonana, manamboatra, mirestaurer, mitondra édification, ny faminaniana, ny fanasitranana sy ny sisa rehetra. Fa du moment hoe coach saina, fieritreretana, fisainan'olombelona arak'ilay Jaona nivakitsika teo, izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miaina raha vo iny domaine na développement personnel ina no mahazo toerana ao amin'ny fiangonana anankiray dia miala tsiny amin'ny teny aminao fa any satana ilay fiangonana. Tsisy resaka ho eto tsisy équilibre izany hoe nanareo rehefa tsy mifanaraka amin'ny lohanareo dia asany devoly. Oui, fety satana ary ao anatin'ny hafetseny ny diversité miasa izy ao anatin'ny diversité dia y compris ny resaka développement personnel. Alléluia. Ary miasa sy capable tsara, apta tsara mihitsy satana amin'ny intelligenceny midévelopper olona anankiray amin'ny alalan'ny développement personnel. Ainsi de suite. Dia rehefa mitatra io resaka développement personnel io dia mivadika culte amin'izay. Ary zany ny zavatra hitantsika anaty fiangonana rehetrarehetra. Fivavahana miaro spiritisme, fivavahana miaro occultisme, fivavahana miaro développement personnel, resaka coaching, resaka ohatra hoe inona marary anao avy misy couple mila restaurena dia pastora no miconseiller an'ilay mpivady hoe hatramin'ny resaka firaisana ara-nofa dia manome conseil rehetra ny kasy amin'ny resaka aminareo ny position sy ny inona rehetrarehetra dia pasteur mihitsy no conseiller an'izany ainsi de suite. Lasa coaching, manoro hevitra fa tsy misy sémence christique ao anatin'izany, tsy misy sémence céleste ao anatin'izany, tsy misy zava-panahy mihitsy fa ny fisainana sy ny fieritreretana, expérience ny pastora na ilay bishop na ilay Cohen no entiny manoro an'ilay couple dia ainsi de suite araky ny cas isan-karazany miseho amin'ilay fiangonana. Coaching zay no nahatonga anany teny hoe lasa ohatran'ny hoe salana kinésithérapeute ny fiangonana amin'izao fotoana zao. Atao massage ny mpino orona dia restaurena amin'ny alalan'ny intelligence hoe avianao ataoko massage izy ny faritra marary anao dia mivoaka avao le olona dia soulager. Fa ilay aretina ao ihany satria tsy ao ilay sémence christique, tsy ao ilay vo Jesosy Kristy, tsy ao ilay herin'Andriamanitra fa tsy zany ilay fiangonana naorin'i Jesosy Kristy. Tsy zany, tsy resaka coaching, tsy resaka spiritisme, développement personnel daholo eny amin'ny toy makany le izy. Zay ny teneniko teo hoe hitanareo lasa culte le izy zany mahatonga an'ireny zareo mpanao zareo bouddhisme, yoga. Mandalina izy, misy améliorer ataony, aspiration profonde, inspirer, expirer, se refermer ao anatiny ao izy, miditra any amin'ny personnalité izy, manana accès any amin'ny corps subtil. Resaka hafa indray zany corps subtil zany. Mivatantsika dia misy ny antsoina hoe corps éthérique, corps subtil, ny corps métaphysique zao hitantsika zao vatana célestial
ny corps kristika ozy ry zareo boudisme de exploitendry zareo amin'ny alalan'ny expérience ry zareo yogi ry zareo maître sage sy ny sisa rehetra milaza azy ho mitovy laharana am' Jesosy Kristy manam-pahendrena ao anatin'izay tontolon'ny boudisme izay de exploiteny ao anatin'ny antsona hoe développement personnel miditra ao anatiny izy dia mitsapany any amin'ny tontolon'ny corps subtil tsy voatsapatanana any ohatran'ilay resaka conscience sy inconsciemment sy ny subconscient resantsika teo de manao travail ihany izy de mamoha ny être any izy mamoha ny tena any anatin'izany izy fa tsy misy Kristy ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia manao voyage amin'izay izy astral manao voyage any amin'ny astre izy univers izy mamangy tokantranon'olona izy manao voyage astral zavatra misy zany resahako anao zany ianao matory eo de mamangy anao izy amin'ny alalan'ny fahitana corps subtil miala amin'ny tenana dia mamangy anao zavatra misy ho zany resahako anao zany ary ny baiboly koa manana définition amin'izany 2 Corinthiens 12 expérience en Paul sy ny vision isan-karazany fa ireny le izy ane raha lasa ranabavy dia ilay expérience atao amin'ny baiboly témoignage atao amin'ny baiboly io ihany no usurpen'ny satana dia mipotro eo amin'izay ny développement personnel mipotro eo ny resaka spiritisme mipotro eo ny resaka sy ny sisa rehetra occultisme mipotro eo ny resaka ody ny resaka fanangialavitra diversité isan-karazana de ainsi de suite ny fanomezam-pahasoavana de manana plage ihany amin'izany ihany koa ny démonie ny resaka ministère anankidimy de manana plage usurpation amin'izany ihany koa démonie de miasa araka an'izay ihany koa ao anatin'ny tontolon'ny développement personnel zay le izy sœur frère farany amaranantsika anazy dia tsy hoe ratsy akory ny développement personnel fa mila mijanona araka ny atonony ny développement personnel fa dia tsy mitondra makany amin'ny famonjena na lay domaine hoe tsara ary ohatrany ao zay développement personnel tsara izay ny fiainantsika rehetra de développement personnel ny resaka hygiène de vie de développement personnel satria ny conscience koa ny inconscience koa ny subconscience ko no manao travail maniraka ny vatako ho amin'ny resaka hygiène de vie développement personnel zay ny ankizy mianatra any am-pianarana développement personnel zay satria misy ny fianarana ataony iny fianarana iny no ahafahany manana bagage ary tokony voafehany iny fianarana iny rehefa vita ny fianarana satria rehefa tsy voafehany iny de zay le hoe surdimensionné lasa karakteran'le olona le izy lasa personnalité an'le olona izy de zay le hoe savant professeur mathématicien ainsi de suite de reny any lasa athée anti azonareo le processus azonareo le izy zay le processus n'lay izy fa développement personnel avokoa ny zavatra rehetra ny développement personnel nefa dia tsy mitondra makany amin'ny salut tsy mitondra makany amin'ny famonjena ny olona anankiray na vita fianarana na hendry ary izy manao asa soa izy amin'ny croix rouge manatitra sakafo an'ny mahantra izy manao cela izy matandrina ny baiboly sy mahay toko sy andiny rehetra satria théologiana izy no ilay développement personnel fianarana nataony tsy salut anazy zany fa tsy maintsy Jesosy Kristy voaray atsika tsy maintsy misy sémence finoana fibebahana voamendrika fibebahana sémence ateraka indray mino isika tsy maintsy manana portion miatomboka amin'izay aloha esprit saint roaka fofinaina mahavelona lay very tao amin'ny sahany tena tsy maintsy manana an'izay ianao izay isika vao afaka manao pa makany amin'ny famonjena makany amin'ny salut makany amin'ny fiainana mandrakizay fa raha mijanona fotsiny zany ny olona anankiray eo amin'ny tontolon'ny développement personnel mianatra fahendrena izy mianatra sagesse izy ampitainy ray aman-dreniny aminy ny fahendren'ny taolo ampitaina aminy ny fahalalam-pomba rehetra ampitaina aminy fahonona tena zao no tokony ataonao rehefa misy vahiny ao an-trano zao no tokony ataonao rehefa misy voisin zao no tokony ataonao rehefa misy resaka volokoditra zao no tokony ataonao rehefa misy
sy ny sisa rehetra mba tsy ho tafiditra ao amin'ny fandrika ianao dia mila hendry ao anao anatin'izay développement personnel dia misy manao coach any amin'izay ray aman-dreny na coach hafa mihitsy ihany koa amin'ny lafiny hafa ihany koa arak'ilay ohatra be da be fandraisika teo hoe beauté na ohatra ihany koa hoe déséquilibre financière déséquilibre mental na sy ny sisa rehetra ho an'ny psychologie sy ny tariny sociologue fa tsy mitondra famonjena izany ary zay ny anton'ny fitenenan'ny baiboly foana hoe atoloro ny tenanareo atao fanatitra velona satria Andriamanitra no midevelope atsika ary Andriamanitra no mitarika atsika amin'ny alalan'ny andry afy sy andrahoana izy tamin'ny androny zanak'Israely fanamasina izy zay tarihiny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra izy no mitarika atsika amin'ny étape par étape hidevelope ao amin'i Jesosy Kristy isika halala ny fomba fiainana antonony sahaza itsika ho fantatritsika ny hoe aza mijangajanga ho fantatritsika ny hoe aza mangalatra ho fantatritsika ny hoe aza mamono olona aza mijoro vavolombelona andainga ho fantatritsika ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ho fantatritsika ny didy lehibe ndreny hoe tiavany Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny fananao rehetra fa tsy olona no mitondra kotra ho atsikany amin'izany ary ainsi de suite hoe lasa manana fiaina antonony sy araka ny fahendrena araka ny baiboly zay tsy misy lalàna manohatra an'izany vokatra ny fanahy isika dia izay no fiainantsika eo amin'ny fiainana andavanandro ary tsy misy fikorontanana ao amin'ny firenena anankiray halleloja petrapetraka izany zavatra resantsika izany fa raha vo tsy izany ny zavatra iainantsika raha vo tsy manaiky an'izany processus divine izany tsika divin izany tsika fandaminany ny any amin'ny avo indrindra fandaminany éternel izany tsika fa mbola ikiribiby amin'ny fisainantsika sy ny frais atsika développement personnel ny politisianina no mitondra amin'ny Madagasikara sy ny mpitsabo à gauche à droite no araky ny mari-pahaizany noratoviny développement personnel coaching izy mpanolotsaina izy reny no eketsika ho mpanapaka eo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa rehetra dia mipetrapetraka foana ilay intérêt à gauche à droite indrindra ilay directive-ny fanaratsy mikendry hamarina atsika mpiataka atsika foana amin'ny herin'ny filazaony tsara an'ilay point tena ngeza be manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa mandany heriny ny heriny dia tsy inona fa ilay Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy nijanona fotsiny hoe maty Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana voaombo ny fahotako sy ny fahotanao fa nisy an'ilay fitsanganana tamin'ny maty halleloja ary iny ilay tena tsy tiany Satana satria ny boudista tsy manaiky an' Jesosy Kristy hoe nitsangana tamin'ny maty zany izy ny korany tsy manaiky an' Jesosy Kristy hoe nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy tsy ekeny hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako manana ny fiainana manak'izay fa aminazy dia ohatra hoe docteur fotsiny na développement personnel daholo zany ny asesika ao anatin'ny lohanao dia lasa miankoka amin'izay ianao miantso manao 5 prière sy ny sisa rehetra ainsi de suite ny karazam-pivavahana isan-karazany dia za moa tsy miresaka an'le taitaitra be ao Madagasikara sy ny sisa rehetra hoe za coach développement personnel nefa namonjy conférence ary zalahy dia au lieu de manao étalaziny hoe amin'ny mahacoachina azy zany izy dia mitondra conseil satria izany coach izy eo fa lasa nisy fotoana nienkelina le discussion dia lasa resaka ohatrany hoe règlement de compte le izy lasa misy tendance kokoa zany zalany amin'ny hoe anti-biblique tsy tia nitsotra zany ty baiboly ty tsy tia ny soratra masina coach izy au lieu izy de manao étalaziny hoe inona ny tombontsoa ao amin'ny développement personnel dia misalira mibanira manaratsy manao règlement de compte baiboly mivize mpanompon'Andriamanitra efa esprit zany rahalahy efa esprit zany zalahy tsy rahalahy fa ry zalahy tongava sainy lisany nisy fotoana zalahy ny invité anazy dia jereko fotsiny hoe tsy mandany andro amin'ny olo loatreny aloha za be da be ny coach développement personnel aty aminay aty Europa zany tsy amin'izany ny fisainany fa ny azy tonga dia hoe amin'ny maha développement personnel ao anatin'izay domaine zay izy dia izay no voiziny
misapoe kokoa izy amin'ny publicité an'ilay produit mantsy izy io makalazy manao publicité ary miezaka izy manao étalazona connaissance mampahafantatra izy zany de ao anatin'izay azy no mandeha miara-tsaina fa tsy hoe baiboly zany a tsisy ilana an'izany a Jesosy Kristy de tendance kokoa anti ambany be ilay toe-tsaina zany zany izy raha lasarana bavy a fa mirary soatsika rehetra de mankasitraka atsika rehetra naharitra neno hatramin'ny farany a fitiniko le izy ny développement personnel de eo amin'ny tontolon'ny saina psisika mikiravy amin'izy io a de efa tafiditra any amin'ny toeram-piangonana izy io amin'ny fitoriteny a hitanao reo le verset biblika hoe zarao amin'ny groupe telo a anankifito a amin'ny olona fantatrao a développement personnel le izy satria isy voaray anao isy vola ikorina ao aminao a any amin'ny resaka saina izany mila isika tonga saina amin'ireny trangan-javatra ireny fa tsy misy famonjena tsy misy salut ao anatin'ireny vita ary mba tsy tenenako hoe ora nefa tena izay mihitsy le izy a hefipetsiny satana le izy satana ane rehefa mamitaka izy de soratra masina hainina alainy tanareo Jesosy Kristy rehefa nifady anina izy a 40 jours a 40 nuits de nentin'ny fanatany anefitra izy de isaky ny maka fanahy satana de izy efa voasoratra hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia miankohy fiatao-dratrehako fa efa voasoratra hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao a dia omeko anao a zao fanapahana rehetra izao fifanatolotra fa efa voasoratra hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao de tenao no tonga mofo a izao vato ity vato ty a fa efa voasoratra hoe donc zany attention am'ireo a milaza zokotrina isan-karazany hoe sarao amin'ny groupe telo a sy ny hoe tapemène développement personnel daholo raha araka ao ilay fanazavana rehetra ny etalentsika tsotsotra teo a de fantatrao lay resaka hoe développement personnel ao amin'ny tontolon'ny saina zany izy io no tsindrina bebe kokoa zany hoe pozitivena de zay le hoe positivisme izay a zay hoe fampiabona miabo tsindrina ho positif izay a dia toy ny hoe restauration alamina ilay lazaina fa fikorotoanana ao aminao ora nefa saina mitovy zao ihany cerveau mitovy zao ihany a ny an'ilay alamina sy ilay mpandamina fa ianao no mila conscient hoe misy fikorotanana ao amin'ny conscience anao subconscience anao a ny inconscience anao mahatonga anao hoe manofo ratsy amin'ny alina mahatonga anao hoe misy vesatra ratrapo any amin'ny subconscient zany a noho ny souvenir maro isan-karazany ohatra hoe nisy viole niatra tamin'ny mamanao de hita amin'ny masonao iny a na niatra tamin'ny tenanao de mametraka ratrapo anatinao subconscient zany a na ohatra koa hoe conscience mihitsy hoe misy loza mpifamoivozana hitanao de hitanao mihitsy hoe misy atodomparitaka de traumatisé anao alleloia resaka conscience ndray zay izany rehetrarehetra zany de misy milaza azy hoe développeur na coach à gauche à droite ao anatin'ny tontolon'ny développement personnel misy interposé devant anao au lieu de hoe anao misaisir ny fanamasina manolotra ny tenanao an'Andriamanitra mamitana io atoloro ny teninareo atao fanatitra velona izy tsy maintsy mitombo fa iza kosa tsy maintsy miaina dia ny tontolon'ny soratra masina ny tontolon'ny zava-panahy ny fanomezam-pahasoavana ny vokatry ny fanahy ny resaka talenta ny ministera ny développer atsika ireo no mampiditra atsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ny tena objectif ny démonie na de à la plupart raha hoe manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany herina satria à la fin de ohatran'ny bouddhiste ihany hoe mandahan'Andriamanitra mandany Jesosy Kristy tsy ho Kristy ainsi de suite ny religion isan-karazany a hatramin'ny athéisme ny anti développement personnel daholo lava de lava ny resaka ary tsy mety ho vita izy ty lava ary tena lava petsaka ny mbola azo ambara fa tandremo fa ny développement personnel na amin'ny antonony ara de tsy mitondra atsika amin'ny fiainana mandrakizay tsy mitondra amin'ny salut satria tsy misy semence fanamasina ao anatin'izany fa ny tenako no mitondra ny équilibre ho an'ny vatako na olona hafa manan-tsaina ohatra na ihany koa ny mitondra apport conseil mba ahafahako manana équilibre sy fitonian-tsaina ny amin'ny tenako fa tsy midika hoe salut izay izy tsy maintsy mitomba iza kosa tsy maintsy miaina
tsy izao intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Zay ny tena zava-dehibe zay. Any ny objectifa tokony ciblentsika fa tsy miantehitra be da be à gauche à droite isika. Dia eto dia ilaza amintsika hoe be da be isika no manakihana ny fotom-pinoana katolika hoe miconfesse, mitantara fahotana, misy domaine développement personnel ao anatin'izany satria resy lahatra kokoa zany fa hoe misy mon père na frère dia ao no mitantara n'ilay zavatra tsy mety sy ny fahotana rehetra. Au lieu de hoe mitantara an'izay any amin'i Jesosy Kristy, fa za miteny amintsika fa be da be isika ao anatin'ny tontolony charismatique na évangélika na kristianina ivelan'ny katolika mitratra an'izany développement personnel izany. Eto koa ampisainana anao zany fa maninona ny tsy mipersi an'ilay intimité amin'i Jesosy Kristy, mandrava an'izay resaka développement personnel zay dia miditra ao anatin'ny hoe intimité amin'Andriamanitra tsy to. Ara-panahy ny zavatra resahako zany. Ary mitrandraka ny relation, mitrandraka ilay fivavahana amin'ny fanahy sy famarinana, manatanteraka n'ilay voasoratra any amin'ny boky Matthieu hoe miditra amin'ny efitrano mangingina ity vatako tia dia arindriko ny varavarana dia ndraiko ao amin'ny mangingina no miaino araka ny vavaka izay ataoko amin'ny efitra mangingina. Zay ilay exploiteny zareo bouddhisme, miditra ao amin'ny vatana mangingina izy dia ao izy manao méditation, dia ao izy no mivavaka, ao izy no mi-atteindre ny nirvana, dia misy ray dia volotrainareo no miapparaître manova ny endro no tahaka ny zanaky ny mazava. Demony dia reny le any amin'ny tontolo astral, any amin'ny tontolo mystika, psisika, manamboatra ny fiainan'ilay olona dia lasa maître sage izy, fa à la fin izy tsy misy filazantsara mandany herin'i Jesosy Kristy. Lava dia lava hoy ny resaka fa ataoko angamba fa ampy say efa mihoatra be ny fotoanantsika. Sotranao naharitra ny haino hatramin'ny farany makasitraka antsika rehetra tandremo ny développement personnel, tsy ratsy akory fa attention fa tsy misy salut ao anatin'izany surtout rehefa gonflé surdimensionné dia mitondra anao any amin'ny perdition satria lasa mibotsina be ilay ego anao ary manipaka tanteraka ny herin'ny filazantsara, mifanipaka tanteraka amin'ny voasoratra Jaona 7:7, izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mena. Ianao indray ny lasa mitomba, tsy misy semence filazantsara, tsy misy semence Jesosy Kristy, tsy misy semence vokatry ny fanahy, tsy misy semence anakely akory finoana ao anatinao satria lasa sur be anao amin'ny tenanao hoe efa ao aminao ny atò, satria efa lasa professeur ianao, lasa philosophe ianao, lasa savant ianao, lasa astronaute ianao, lasa ceci cela be da be ianao, élite ity amin'ity zao tontolo zao ity ianao, noho ilay développement personnel voatrandraka ao tsara sy mitoetra ao anatinao dia lasa surdimensionné, dia ngeza be ary tsy misy toerana Jesosy Kristy intsony ao aminao, tsy misy toerana fanamasina intsony ao anatinao dia lasa mandeha amin'ny idéanao amin'izay ianao dia farany satria tsy misy Jesosy Kristy ao anatinao, tsy misy fanamasina ao anatinao dia perdition no faverezana, fitomanina sy fikitrohanify ny toerana miandry anao, ary misy aminao ny lasa anté, lasa anti, lasa sy ny sisa be da be isan-karazany. Mazava be ny voasoratra ny baiboly Hébreux 4:22 hoe tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetrarehetra, tsy misy toeran'ilay raha fanekena vaovao sotroinareo rehetra ity ny rahako ozy Jesosy Kristy fanekena nalatsaka ho amin'ny maro salut, ary ny tenako ihany koa natolotra ho fanavotana ho antsika rehetra. Tsy misy an'izany rehetrarehetra izany, tsy misy toerana an'izany intsony ao amin'ny olona anankiray no ilay développement personnel efa caractérisé, lasa personnalité an'ilay olona mihitsy dia lasa politicien izy lasa ainsi de suite araka no resahantsika teo izy. Aoka mba tsy ho isan'izany ianao, mirary soanao dia tahin Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Sotranao zay tompo raha mbola afaka andresaka ny amin'izay tontolon'ny développement personnel izay misaotrany amin'ny fahazavantsaina foana sy ny farany tatsaina tianao hanananay mifandraika amin'ny heran'ny filazantsara fa tsy mifandraika amin'ny resaka développement personnel sy amin'ny alalan'ny coaching isan-karazany. Aoka ny tompo ny zavatra nozaraina teto dia ianao no manefy mamolavola izany afahanay mitombo amin'ny fahafantarana ny sitraponao. Mamindrafo aminay tompo ny amin'ny fahadisoana sy fahadalanay tao anatin'ny fiainanay andavanandro
rehefa tsy mifanitsy tamin'ny herin'ny filazantsara izay sy ny herin'ny sainte écriture, ary isan'izany a ny domaine resaka développement personnel satria misy fotoana izay a dia mibolisatra ny amin'izany. Tsy mihaino anao, au lieu de mihaino anao izay a dia mihaino coaching, mihaino a tolotsaina isan-karazany avy amin'olombelona. Ary misy fotoana ary zay mivavaka dia manaky pobe amin'olona, tahaka ny ataon'ny sasany ohatra hoe mon père, pasteur, bishop sy ny sira. Ifona anay aminao avokoa zany rehetrarehetra izany, fa nampianatra anay ianao an'io tompo a, nampianatra anay ianao an'io tamin'ny alalan'ny baiboly, fa ianao no midevelope anay, ary zay ny tena zava-dehibe. Ianao no manamboatra anay, ianao no mirestaurer anay, ianao no miedifie anay, mitondra édification anay amin'ny alalan'ny semence vokatry ny fanahy, semence talenta, semence ministère, semence fanomezam-pahasoavana sy ny sisa rehetra talenta. Misaotra Jesosy Kristy fa manam-pitiavana anay a miraitsy to tamin'ny alalan'ny fisehoanao nanoloranao ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana sy ny ohatra ny fampianarana rehetra nentinao. Ianao tsy maintsy mitomba fa izay kosa tsy maintsy miaina. Ataovy marina aminay zany Jesosy Kristy, ary io rehetra mangetaheta teo ho afaka dia tononoko amin'ny fahefanao sy ny anaranao Jesosy a mamange azy reny araky ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao a ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa izy reny a sokafo ny fony a ampio izy reny raha ohatra hoe tsy afaka, ampio izy reny raha efa misy esprit mangeja sy mamatotra azy reny, milanao izy reny, dia ianao Jesosy Kristy no miangavianay a amangy azy reny a hitondra an'izay fanafahana izay. Ny aja sy ny dera dia ho an'ny raitsy toy irery ihany, ary ny anaran'i Jesosy Kristy mitomboka asian'izany vavaka izany. Raha soantsika rehetra dia mamerina fankasitrahana lava dia lava ny fotoanantsika anio a amin'ny manaraka indray, mankasitraka betsaka. Veloma tompoko. Tahian Jesosy Kristy a mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo. Veloma e.